Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa radio manerantan feoni fanantena ni tundato kiazava. Afaka manao azafady sy mifona amiko isan'andro san'andro ianao na inona arivo ny aza. Afaka milaza ianao hoe tia na isa minitra aza sy araka izay tianao anambarana izany. Azonao ambaraniko izay rehetra tianao lazaina naiza ary na oviana na oviana. Kanefa raha tsy hoporofonao amin'ny fihetsika sy ny zavatra ataonao izany dia aza miteny ninninina amiko intsony, satria rehefa porofonao sy asehonao mihitsy izany izay vao misy dikany ny teninao. Hoy ity tovolahy anankiray tamin'ny rahalahiny izay niady taminy. Mampieritreritra mihitsy izany teny izany, ary marina tokoa satria maro ireo olona miteny fotsiny ihany kanefa tsy avy ao ambony akory ny zavatra ambarany. Maro ireo miteny fitaka fotsiny ihany fa tsy marina akory izay ataony. Maro ireo mampanantena kanefa tsy manatanteraka izay lazainy akory. Mahay miteny tsara lahatra mba azahoana zavatra fotsiny ihany, fa rehefa avy eo dia adinony ianao. Ry mpiaino namako, moa ve ianao sanatria isan'ny karazan'olona toy izany izay mampiresaka ny hafa fotsiny ihany fa tsy misy zavatra hanaporofonao izay lazainao akory? Sa anisan'ireo mpanatanteraka izay nolazainao ianao? Izao ny volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe fa mihoatra noho ny zavatra rehetra ry rahalahiko. Aza mianina na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fiainana hafa akory aza, fa aoka ny fanaikinareo ho eny ary ny fandavanareo ho tsia, fandrao hiara-ny fitsarana ianareo. Jakoba 5:12. Fa hoy Jehova tamin'ny Samoela, aza mijery ny tarehiny na ny avo ny tsanganany, fa efa nilaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Samoela 1:9-7. Antokopihira Imprimerie Adventiste. Izao tenako izao feno tizao indrindra fa ity foko ity Jesu no atolotromba ho avaozina tsy ananabara ka anao Jesu
mitoevo amiko ny fitiavana mahitiavako ny fahavaloko Jeso ireo fomba ratsy zay ny anako solone Jeso mahotena amboary Jeso ny fiainako kafenanyandrevana tsatsasasy mendrika ifisanasy ny fiteniko eganena Jeso mba otoniana izay lay onjany fanantenana asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. miarabanao sady mankasitraka manohy an-trano manaraka ny AWR fandarana nkendrena indrindra na tsarana ny tontolo iainana misy atsika any nivony tantsaha ity fandarana ity. Anio aritsika dia iresaka fomba fambolena mangazo hafakely kanefa mahasoa kokoa. Enoy ane hevitra mahavokatra tantara no soratany Zoanitra andrenesanao Andrila Sinary. Mikarakara very moa. Ie, mikarakara kely e. Hita se ihany fa fambolena no asa ka tsy maintsy mitady zay ampitombo ny vokatra mandrakariva re Rabrio. Raha azoko tsara zany de anamboarany mozezika ty lavaka ty o. Tsy anamboarana zezika tika. Sa atao fanariana fako fotsiny. Amboleko ty Rabria. Ambolena inony ty lavaka be ty raha moa. Tsy lavaka be zany io Rabria. 10 santimetatra monjany ny alalany ty e. De 2 metatra ny abeniko lavaka be makaiza. Fa inona no amboleny se amin'io e? Mangazo re Rabria. Mangazo? Fa kely tsy taka ny fanao ndray ty fambolena mangazo ataony moty zany a. De io ve no fenona zezika? Fenona fatipatin-java-maniry aloha. Avy eo de rakofana tany. De ambolena am'izay ny tao mangazo. De mety ahazona vokatra mihoatra ny mahazatra ve ty volo mangazo ataony sety sa andrakandrana fotsiny ihany aloha de ho iteo e. Etre, fiainana ve de ho andrakandramana Rabria. Ny masoko mihitsy no mahita ny tombontso azo ny loizana bavoko tamin'ny volo mangazo toy izao. Zany a? De mba ho ampiary kokoa ka. Tena marina ve zany raha moa? Esy mba ampianaro zay raha moa. Andao aloha ry amonjy malokaloka ery miresaka sady makamakaina fa mahery vaika ihany koa zany taramasoandro zany ka. Sady iny mahatazatazana tsara. Fa iza no tazatazany Rabria. Hitan'izay fa mbola mpitovo ny tena de tsy maintsy mba mitazatazana zay mety e. Zay mety ho tolatezana.
dia ahoana tsara hoe raha moa ny fomba famboleny ty mangazo ataony sety ninona ny tena tiany sy ho fantatra ny tany sy ny lavaka aloha io a efa tena mazava amiko fa ny tao mangazo ambolena ahoana ohatra ny fambolena mangazo rehetra ny tao matanjaka no ampiasaina ary nalaina tamin'ny karaza mangazo tsy misy aretina azoko tsara zay ka de maso firy no ilaina amin'le tamangazo maso 5 na 9 de efa mety de zao nanaovany se azy faritana amin'ny antsi madio ny faritra mibotsiny eo ambanin'ny mason'le mangazo eo ambanin'ny mason'le mangazo de atao manodidina le tao mangazo hoe iny famaritana iny se atao tandrifon'le mibotsina ihany ka zao maso 2 na 3 na 4 ny faritany se ary akaraky ny atevin'le nofo tany ambolena azy dia ahoana se tia manomana rihatra tainombolena amin'izay se tsy atao marihatra be fa atao somary matsoratsora azoko tsara de ampandalovina ao anatin'le rihatra ny faritry ny tao zay misy ny maso voadidy zay indrindra de azony se volena vetrany amin'izay iny tao iny mety kosa le hevitra am'izay tsy atahorana hivadika ny fambolena amin'ny mangazo fa tonga de fantatra hoe le misy rihatra no ambolena efa afaka mamboly se fefa ainse le tokony atao rehetra oy aza mihetsika eo mihitsy se aloromoa io fa ino ny ty ataony rabori ino nary ty miafinafiny ty te hividiny lohany nefa matahotra ny masony seko mbola tsy nividy kosa ny afa vo mitazana fotsiny zay ndray ny tsy hitako raha moko ranga mety ho vitsivitsy ihany no asa vita amin'ity karazam-pambolena mangazo ity kanefa kosa mety ho avo 2 na 3 eny avo efatreny mihitsy aza amin'ny fambolena mahazatra ny vokatra mangazo antenaina avy amin'ny fototra iray amin'ity fomba fambolena mangazo ity satria tsy ny farany tao ihany no manome vody mangazo fa mandeha ambaratonga 2, 3 na 4 ny vokatra ka izay no mahatonga ny fiantsoana ity fomba fambolena mangazo ity hoe mangahazo maro anaka andramo ary fa mahasoa atreo indray aloha ny fandaharana asa sy tontolo iainana androany zoanitra siry ilana ny farimbona nahatotosa izany mametraka mandrapitafa samy hotahin'Andriamanitra tompoko ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana mpifaliana tompolasy tompovavy no irako aminareo indray amin'nytiany ity ny namanareo Richard Andrianjatovo no mitafa sy midinidinika aminareo hitondra fijoroana vavolombelona aminareo ny tenako ho tantaraiko anao fa vita batisa ihany izy ireo na dia nandrovitsi aza satana fanao koa ny mivavaka ho an'ny fianakaviako melon'ny atory na maraina vaomfo indrindra moa fa ho an'ny zanako isaky ny mivavaka dia mangataka mba hitarian'ny tompo azy ireo eo ampoditry ny azo fijaliany ka anekeny fa mpanota aloha izy ary ny andraisany ny famonjena ary iomana ny andova ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao
tsy haiko na efa nanao zao fomba fivavaka zao ianareo na tsy. Tompo ento mihitsy ny tongony ho eo amin'ny lalana tokony aleny mba atao izany hankeo aminao dia apetrao eo amin'ny toerana tokony andraisan'ny famonjena izy. Inona ozy ianao? Tanteraka tokoa izany. Hoy le zanako vavy avy any Ambatondrazaka. I zanako vavy io efa manambady. Dada, ho any aminao zay no ipetraka. Taedrako. Fa misy inona re? Satria tsy nampoziko zay resaka zay. Sanatrin' izany ve ny sarabady sa voaroaka ny asa? Sa enjen'ny trosan'olona? Sa be deaibe le sa? Sady faly ano sahirana. Nampianatra ny asany taloha ary no nietraketraky ny mambranyemitra dia saika maty tany mihitsy. Narary mafy. Voasitrana izy dia nananoatra ny akatra. Tsabo tena ty amiko. Za kosa amin'io raha vata amin'ny vongadina tao an-trandro zareo dia teny tamin'izy ireo fa valy ny vavaka nataoko ny fahatongavanareo ato zao. Dia nandohalika izay ny vavaka sotra n'Andriamanitra tamin'ny tantanan'Andriamanitra nidin'izy ireo lavitra be. Nanaika fa eto zany no hitarian'Andriamanitra azy ireo amin'ny lala marina efa nizoroko ka mba iriko izoran'izy ireo ihany koa. Ary tsy lainga tokoa zany fa tena izy mihitsy. Ao am-piangonana moa dia misy kilasy ho an'ireo tsy vita batisa sy ireo vao avy niditra lara amin'ny finoana. Niditra tao izy ireo. Rehefa any an-trano zay dia mianatra lesona, manao fiambenana maraina, mivavaka isaka ny tonga ny amin'ny 7 maraina sy ny 7 Rehefa somary taratara zany amin'ny dia aleko dia tsy adinonjareo mihitsy manao an'ireo zavatra ireo. Rehefa tsy mahandry azy ireo dia taonjareo izay zavatra zay. Manomboka mikaroka ny famarinana voarakitra amin'ny anaty-boky izy ireo. Magaga koa fa lasa be fanontaniana tarby naiza misy azy zany ampiasana any anaty tomobile any mandefa fanontaniana hono ary dada. Ahoana moa le ohatran'izao? Inona moa ny dikan'izany? Ahoana ny andikanany ity? Miraradraraka ohatran'izany koa indrindra rehefa mionao an-trano. Indray sabata ary tsy naposiko fa indreto izy roa isan'ny nitsangana rehefa nisy ny antso amin'ny rano batisa zay natao maro. Tapa-kevitra ny atao batisa izy ireo. Tena tsy nampoziko zany ozy anareo Tsy mora ny etrena zany fanapaha-kevitra zany ndrasonge ho tantaraiko anareo. Satria mba nila vaniny ihany koa Satana. Ny tranonay moa dia tsy hoe trano raitra fa rehefa manetroka ny eo ambany ny riana dia kofona ny eo ambony. Mifoka sigara ny eo ambany dia mifoka koa ny eo ambony. Manendy trondrosira ny eo ambany dia voky fofony koa ny eo ambony. Misy ty lehilahy anankiray ty. Tena nampiasainy devoly tanteraka izy satria nodinaina asetry-tsigara ny tao ambony kanefa ny eo ambony dia olona tsy mpivoaka sigara daholy. Ary tsy vitan'izay fa misy zaza tsy ampy taona anankiroa 5 taona eo tamin'izay fotoana izay. Rehefa nitenenina moa izy dia hoe afaka manao ny ataony hono izy satria ao an-trano fa tsy ao aminay no mifoka. Tsy fantan'ilay fitenenina hoe mitsahatra eo amin'ny fanelingelenanao any hafa ny fahafahanao. Matetika dia fofo-tsigara miaro fofo toka miaraka amina fofona tongolo no eninay mangeraka be ao ambony ao. Tena mangeraka zany ho an'izay efa niaina azy. Azoko toriana nefa izy amin'izany satria mihiboka no hevitra anaovana an'izany anapariany an'ilay izy ao ambony. Ny alamaina moa rehefa ny fanazava teo izay satria tsy nanampy any tompotrano tamin'izay fotoana izay. Raha ny resako tamina pahalalana izy io dia hoy le pahalalana hoe azo enjena koa le tompotrano. Za moa tsy nanao an'izany tsy tiako zany. No raisiko hoe vokatry ny tsy fahalalana na tonga azy ireo ny fampiary teo ary Satana koa moa zany nandrisika azy ireo dia miaraka amin'ny harcèlement moral isan-karazany izay tena mampigadra tokoa raha sarotiny tena. Fantatra ihany fa ny tanjon'ny Satana tamin'izany dia tsotra. Atao izay amparary an'ireo efa nanapa-kevitra ireo dia emitra mibatisany na tsy ho vita intsony mihitsy. Avy eo izy manao ny asany tsy atotosa zany hatramin'ny farany. Tena nandraikitry narary tokoa ilay zanako vavy ary natahotra fa mety tsy ho azo natao batisa izy amin'ny sabata manaraka eo. Vokatry le kohaka sy sery mahery nahazo azy. Dia nasaiko ny ala sasatra izy aloha ka misotro rano ampy tsara
no nitondra mba avaka ihany koa ilay fotoana lehibe eritreretany. Ny nagaga dia tena sitrana tanteraka izy. Tsy kivy izy ireo fa natoky an'Andriamanitra. Ny fanahy masina tokoa noho ny asa ary vita batisa tao amin'ny fiangonana Adventista mitandrina ny andro fafito, ny sabata 14 Jolay 2024. Zareo teo amin'ny 4 ora sy fa 9 teo eo, niaraka tamin'ny fanahy 10 hafa. Ny elo ny anaovana batisa azo mivady ireo moa dia natolotra ho an'i Jehova ihany koa ny zanany roavavy. Vao maika hafaliana tsy ompitratrany efa mba misy vitsivitsy ihany zany zay no vonina ao any an-danitra ao anatin'ny fianakaviako amin'izao fotoana izao, raha zarery no ny atomboka tany amin'ny taona 1927. Ny baiboly dia milaza fa hatramin'ny andro Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombana, ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny. Matio 1:12. Tena tsy mora ny fidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra satria Satana dia tsy hamela mora foana anao hiditra milaminao. Tsy maintsy miatrikady ianao ary tsy maintsy mivoaka ho mpandresy raha tianao ny andova lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay maharesy mantsy no azo hinana amin'ny hazonaina. Zay ao anatin'ny faradisan'Andriamanitra Apokalipsy 2:7. Tsarovy izao. Izao ady atrehanao izao dia tena tsy ady atao amin'ny madiodio aminao io, fa ady ataony Satana amin'ilay pahary mihitsy. Ady ny antomboka tany an-danitra io ny Apokalipsy 2:7. Ary tsy farana raha tsy tonga Jesosy. Ny ady natreny Joba nge, dia tsy hoe Joba no alan'ny Satana mafy fa i Jehova sy ny lalàny. Ka izay miandany amin'ny Jehova sy ny lalàny dia tsy maintsy haromotra azy tanteraka. Ilay pahary anefa dia terireo anatrehan'ny Satana noho ny amintsika, fa manana olona matoky izy ary no porofoy ny fijoroan'i Joba hatramin'ny farany zany na dia nitsangako favaliny aza ireo namana sy ny vady, hatramin'ny faravampananana sy aretina ary ny faripahany zanany. Petrako amintsika izao fanontaniana izao hoe move mba olona azon'Andriamanitra metrana amin'ny fitokisana ve isika? Ka raha mahita antsika izy dia afaka irery amin'ny Satana hoe efa nandinika ny mpanomboka va ianao ry Satana, fa tsy misy tahaka azy eto ambonin'ny tany. Fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy. Joba 2:9. Sa isika ilay olona vao misy olana kely dia efa mitady lalana intsoka? Vao mahita ny ataony hafa dia mandositra an' Jesosy fa tsy vavaka intsony Lazaiko anao fa ireo zanako ireo na dia vao nanapa-kevitra fotsiny aza na dia mbola tsy vita batisa dia efa nosedraina mafy mihitsy. Kanefa moa tonga ara-potoana ilay lesona momba ny ady fanaovantsara sy ny ratsy sy nandritra ny 3 volana faharoa ka nandraisan'ny lesona tokoa ho enti-miaina manoloana ireo fitsapana sy fizahn-toetra. Tsapan'izy ireo tamin'izany fa tsy olona no tsy tia azy fa Satana, ary izy ireo mihitsy no loabolana amiko hoe ity ilay adiny tsara sy ny ratsy ry dada. Ny lesona hotsoantsika zany dia izao hoe manoloana izao fahatomoran'ny fiafaran'ny zavatra rehetra izao satria Satana dia tena romotra tokoa ka te handrapadrapaka izay mifanetra aminy. Dia oka tsy jery olona tsy jery mpitarika tsy jery mambre, tsy jery pastery, tsy reny no filamatra fa Jesosy rery ihany. Aoka tsy anao olona ho modely fa mitondra antsika ho amin'ny lalandisy ny fahakiviana izany. Aoka tsy jery ny olona fa ireny dia mampanalavitra antsika amin'i Jesosy. Ary aoka tsy ho kivy raha zahn-toetra fa dodina ire Andriamanitra no mba irere eo anoloan'ny Satana amin'ny fijoroanao tsy miotsina ka andrenesanao, andresenao miaraka aminy. Samy mahery ho tahian'Andriamanitra ary mirary ny soa sy ny tsara ho antsika tsirairay avy. Amen. Feo mirindra imeritsy atosika. Halina maizipito hainao azavaina fitsapana fijaliko abudina umaraina na mafini manzu matukia manananao anuvani fienako uva
fitsapana fijaliko apodina umaraina na mafiny manjo matoka manananao anovany fiainako ovaova ianao no andriamanitra inoko miteninao mitoetra ampoko na mafiny manjo matoka manananao anovany fiainako ovaova. AWR Téléphone 034 06 797 62. Miteninao manakely talahoko mba hiteny ampitsatra aviatrany mitafiotra miady amely azavelande irery mba nitananao mahery tafio ny fahasoavanao Jesosy antra. Travetrany nitafiotra miady amely azavelande irery mba nitananao mahery tafio ny fahasoavanao Jesosy antra. Ianao no andriamanitra inoko miteninao mitoetra ampoko na mafiny manjo matoka manananao anovany fiainako ovaova ianao no andriamanitra inoko miteninao mitoetra ampoko na mafiny manjo matoka manananao anovany fiainako ovaova na mafiny manjo matoka manananao anovany fiainako ovaova. Fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana zava-ketrena fahasalamana voalohan-karena tandrovy ny fahasalamana. Faly tafaraka aminao hatrany atao amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Antenaina fa andraisanao soa mandrakariva ny fanarahanao ny AWR. Zava-dehibe ekinanaina ny fahasalamana, koa ndao sika hivavaka ho an'ireo tsy salama mba ho tonga amin'izy ireny ny fahasalamana. Tompo malalo, ianao no isaoranay ny amin'ireo fandaharana ara-pahasalamana izay ndraisinay sy izay mbola atolotra ho anay amin'ity anio ity. Mivavaka manokana ho an'ireo tratry ny aretiny ho mamiadana izahay Andriamanitro. Ampio ary omeo saina malady ireo mpitsabo amin'ny asa fitsaboana izay ataony amin'izany arety mandoza izany. Ary indrindra Tompo, ny anasananao ireo izay miady mafy amin'izany aretiny ho mamiadana izany. Esoratra amin'ny fakany ireo fototra aretina rehetra ka ho voninahitra ao ane ny fahasalamany vatanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay sy hanonanay ny vavaka. Amen. Ho tanteraka amin'ny marary rehetra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 40:15 andininy 5 tapany voalohany manao hoe fa raha izany dia hiposaka tahaka amin'ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao.
tato anatin'ny fandarana vitsivitsy sika izay dia nyresaka mahakasika ny siramamy izay isan'ny sakafo ankafizin'ny maro manomboka amin'ny ankizy ka hatramin'ny efa antitra. Sakafo mety hitondra loza amin'ny fahasalamantsika nefa izy ity raha toa ka tsy hay ny mampiasa azy, araka ny fanazavana nentin'ny dokotera teto. Maro tokoa ireo vokatry ny siramamy ny tansaina eo amin'ny fahasalamana. Mety anontany teny sika mpiaino hoe dia inona izany no tokony atao amin'ity siramamy ity? Eto indrindra dokotera hamaly ny fanontaniantsika. Mankasitraka ny fahatongavanao dokotera dia miarabanao tonga soa. Manaona tompoko. Resantsika tamin'ny lasa ny antony mahatonga ny olona te hihinana siramamy lalandava. Azony dokotera mba fitinina fohy ve izay antony izay ho tsaroan'ireo mpiaino antsika? Tsika moa zany eto miresaka le siramamy dia mihinana siramamy ianao dia sambatsambatra dia ampirimina le siramamy dia miena le tahan'ny siramamy dia mila indray mandeha indray ianao dia sambatsambatra dia alaina dia ampirimina dia mila indray mandeha mitaky foana dia zay ny atao hoe cercle vicieux anty resaka siramamy ity dia zay ny fandraisany amin'ny atavezana ary rehefa matavy ny olona dia hiakatra ny tension. Mikasika izay hoe rehefa matavy dia miakatra ny tension, fanontanian'ny mpiaino izy ity dokotera, ahoana hono misy olona kely vatana nefa miakatra ny tosi-drany? Araka le niteneniko teo moa zany hoe rehefa mihinana siramamy ny olona anankiray lay siramamy raisy ny insuline dia ampiriminy any anatin'ny atavezana. Dia rehefa matavy ny olona anankiray dia inona ny zavatra mitranga ho lasa misy tension io olona io, ho avy ny diabeta, ho avy ny cancer. Fa maninona indray misy olona kely, zany hoe tsy matavy izy tsy ngezy izy fa misy tension. Ny tension moa zany dia betsaka ny antony mahatonga azy, fa tsy hoe le resaka tavezana fotsiny ihany mahatonga azy, fa ireo hormone de stress rehetrarehetra ireo, na kely ianao na lehibe ianao na mahina na matavy ianao, fa rehefa miakatra ireo hormone de stress ireo, anisan'izany le cortisol ny resantsika, anisan'izany lay adrénaline ny resantsika. Ka ireo adrénaline ireo avy aty amin'ny fihinanan-kena. Ka na dia mahi ianao ka rehefa fatrapihinankena dia miakatra ny adrénaline anao dia ho avy ny tension anao zay. Ka be dehibe ireo zavatra zay tsara ao ampahafantarina ny olona, satria ny tanjona antsika dia ny hahatratra zato taona mahery fahasalama tsara, zany hoe ao anatin'ny fahasalamana moa zany ny resantsika an'izay zavatra zay. Inona dokotera ny vahaolana ary tsara ny fahasalamana manodona ny siramamy satria mila siramamy ihany ny vatana. Mila siramamy vatana ary tsy azo lavina izay. Fa izao rehefa be loatra ny siramamy tena zava-doza. Be dehibe ireo olona miaraka monina amintsika eto Madagasikara zay miresaka amiko, misy karana maro mihitsy miresaka amiko hoe inona ty vahaolana amin'ity resaka diabeta ty dokotera? Dia izao, ny siramamy no olana voalohany. Inona ny zavatra olana amin'ireo ny havatsika karana ireo? Zareo zany mipetraka eo amin'ny comptoir eo dia maniraka n'ilay mpiasa ao aminy izy. Andana maka kitapo tsy mandimy ho anitsy ramosetsy. Avy miteny an'izay izy dia fa maka mofo kely eo ambany eo dia mihinana. Dia avy indray misy client indray mba omeo gony siramamy zao ry tsy olona ity, na gonina chaud gras ohatran'izao etc. Dia avy miteny an'izay dia fa mihinana. Inona ny zavatra mitranga? Lasa be loatra ilay siramamy ao anatin'le olona ary zay no mahatonga ny vatantsika tsy afaka nihetsika tsony satria le énergie indray be loatra. Le tovolahy zay nibata an'le gony tsy mihinana, kanefa izy ny tokony omena an'le mofo zay misy siramamy, fa lasa ilay olona le patron indray no mihinana. Zany hoe raha fehezina amin'ny teny tsotra dia izao, mila siramamy tsika rehefa manao asa, mila siramamy tsika
rehefa ampiasaintsika amin'ny vatantsika fa rehefa tsy ampiasa vatanao ianao aza mihinana siramamy fa hanimbanao zay ka eto moa zany le fanontanianao inona ny vaolana atsara ny fahasalamana manoloana nyty siramamy ity de ireto zany misy fanafody natoraly tsara omenatsika voalohany aloha zany ainao tsy kelikely ny finanana siramamy manomboka zao raha telo sotro kely ny siramamy nataonao atao amin'ny dité rapitso de ainao 2 sotro dia ny afarany tsisy fa tonga de dité am'izao fotsiny zay aloha zany fampienana anazy zay faharoa aoka tsika ihinana sakafo pauvre en sucre zany hoe kely ny tahany siramamy ao aminy rehefa maraina ny andro zany hoe io maraina io zany ny fotoana tsara indrindra inanana zavatra be protéine toy zay be siramamy maro ny toerana lehako de mahita fianakaviana de sendra tratra rehefa mandeha mamonjy marary reny ndray amin'ny telo maraina ianao tonga any amin'ny tranondrareo de mahita an'le marary de dokotera miaraka amin'ny sakafo maraina miaraka aminay jerenao le sakafo maraina biscuit zany de mbola dité sy thé au lait sy chocolat chaud zany no an'le olona de za moa miteny amin'ny nareo ve mieritreritra ny ahita fahasalamana amitony sakafo nareo maraina to zany hoe ny sakafo maraina zany ny tsara indrindra ahena ny tahany siramamy amin'ny sakafo maraina fa ampitomboana ny sakafo misy protéine ny maraina zay zany fomba anankiray de evitena koa zany hoe ialana ny sucre raffiné zay rehetrarehetra misy sakafo na odina hitatsika any amin'ny fivarotana rehetrarehetra eny ny biscuit ny biscotte ny jus ary tia ny tena fahadisoana amin'ny olona be de be ny olona miteny hoe zay nefa tsy mihinana an'le tsy misotro an'le coca tsony na ohatran'izao fa zay efa jus naturel reo jus naturel rehetrarehetra hitatsika eny amin'ny toeram-pivarotana sy grande surface isan-karazany reo mba fantatra reo ve fa ireo jus naturel reo de tsy jus naturel tso efa jus naturel artificiel fomba fijery hafahafa ngamba miteny an'izany fa eritreretony ireo jus hitatsika reo efa niotrika ray taona reo zay vao tonga eny amin'ny latabatry ny mpivarotra niotrika ray taona ka inona moa zany na naturel lasy tsony efa misy produit isan-karazany nitazomana an'lay jus fa rehefa tenatena atitsika hoe jus naturel de io ianao maka zao de zao maka voasary na fraise de potsereo hitany masonao de ranoy kely de tonga de sotroy zay ny naturel zay fa ankoatran'zay de tsy jus naturel tsony ka reo sucre raffiné isan-karazana zay hitatsika ary reo ny fandrombahany olona ndray mandeha nisy ankizy kely mahantra anankiray 4 mi moa zany filazantsika azy de io misy olona anankiray sady mihinana gaufrette le olona de le mpangataka zany mandeha foana manaraka an'le olona mba me afa tsy nihinana mihitsy de inona ny nataony ilay mpanome izy hoe ao fa manelingelina ana mihitsy anao fa omeko ianao fa ity tsy omeko anao satria ty lafo vidy fa omeko zavatra hafa ianao nalainy avy any anatin'ny harona ny tany akondro anankiray nomeny an'ilay zazakely foy ny omeny an'le zazakely le akondro fa le gaufrette tsy foiny de ho ia mitazana an'le izy hoe endreny zany tsy fahaizan'iny olona iny ny tsy fahalalanyny olona iny zavatra tokony ataony le zavatra mahasalama tsy noany fa iny foy ny omeny an'le olona fa le zavatra tsy mahasalama no fikiriny hoe tiany any tena tiako ary le zazakely nitazana anazy hoe raha mba mihinana an'iny zany zao mety ho sambatra be kanefa zay le fahadisoana ary io ny mahatonga ny cercle vicieux le resantsika teo le tsunami ana sucre maro loatra ny sucre
ho an'ny olo andanany hoe jerevo reny fonosana an'reny biscuit fonosana an'reny zavatra rehetrarehetra vidina iny amy grande surface reny zay misy siramamy mba tazano kely aneny abetsaky ny siramamy ao anatiny ao za moa zany tsy teny anarana produit eto satria manjary manahirana le izy fa andana jerevo le izy fa be loatra ary zay mahatonga ny OMS miteny hoe efa tafiotrany fetra ity finanana siramamy ataony zanak'olombelona ity. Mbola misy vahaolana hitan'ny dokotera azo ampienana ny fihinanana siramamy ihany koa ve? Ny zavatra anankiray mba ahafahana mampiena an'le siramamy zany dia ialao le fomba amin'ny hoe grignotage zany hoe mihinana ty goûter ty mitsakotsako lavy ty io zany de tena fahavalo ny fahasalamantsika mihitsy. Mihinana maraina ianao amin'ny atoandro ray adiny 9 mantsy ny vavony no mandevina ny sakafo ka aza atao zay mampatezitra ny vavony ny eo tsy levona efa misy koa anankiray tonga ary misy olona tsy mitsahatra mihinan-kanina de mba eritrereto aneny fahatezerany vavony ao anatintsika ao mahita anao tsy mitsahatra amin'ny sakafo zany zavatra zany ao anatin'le endrika mba hialatsika mba tsy ahatonga atsika lasa mpihinana an'le siramamy be loatra ary ny zavatra anankiray faharoa de ity ny hena satria rehefa mihinan-kena ny olona anankiray dia mitarika an'lay atao hormone de plaisir de le dopamine de rehefa vokatra le dopamine siramamy ny angatahany voalohany ohatran'izay zany lay fitsimbadiky nylay zavatra mitranga ao anatin'ny vatatsika ao ka ilaina zany mampiena finanan-kena raha azo atao tsy mihinana mihitsy. Amaraparana ny resadresaka am'ty androany ity sika dokotera inona no afatrao an'ny mpiaino manoloana ny siramamy? Ity misy zavatra anankiray ngeza be ho teneniko anareo maro ny karazana sakafo fa anisan'ny sakafo anankiray zay tena mampiakatra ny tahany siramamy ao anatin'ny olona dia ny katsaka. Be debe ny olona miteny hoe ny katsaka no sakafo ny diabetika fa ny ohatra am'izay ny resako eto fa ny katsaka no anisan'ny sakafo izay mabetsaka ny tahany siramamy ao anatin'ny olona anankiray ary raha anadiady isika andeha lavidavitra isika misy sakafo anankitelo reto zay mila mitandrina isika za tsy miteny hoe tsy mahazo mihinana katsaka afaka mihinana katsaka isika fa mila fatrany antonina rehefa mihinana an'izy ireny misy zavatra telo reto ho tany saiko rehefa manamboatra toka reo mpanamboatra toka inakay ny akora tadiaviny ny sucre kana sucre isika zany hoe io fary io no aotrika andrala totony de aotrika de lasa toka miteny ve tsika fa hoe ratsy ny fary anisany zavatra azo hoanina tsara ny fary fa misy fetrany ohatran'izany koa ny manamboatra antony divay tony inakay ny akora ampiasainy ny voaloboka ratsy ve ny voaloboka tsara ny voaloboka fa raha mihinana voaloboka be debe anao dia hanamboatra toka ao anatinao ao de inona koa ny katsaka ny fomba fanamboarana an'ireny labiera reny de katsaka zany hoe le katsaka zany totona dia ranona de aotrika de lasa labiera ka izao ny vatatsika de misy alcool ao anatitsika zay mampafana ny vatatsika io fa alcool amin'ny fatrany fa ny olona zany lasa mandeha misotro alcool satria te hanampy ary ny alcool nisany manana energie ambony be par rapport amin'ny sucre sy ny protide zany ka arakaraka ny hinananao katsaka ny hinananao fary ny hinananao voaloboka betsaka dia hamorona alcool ao anatin'ny vatanao ianao zany hoe reo karazana sakafo reo tsy azo hoanina betsaka satria mamorona alcool ianao mbola ho resantsika moa zany ny vokatry ny alcool any aorinany fa eto fotsiny rehefa mihinana an'lay katsaka be debe ianao de zay katsaka zay no atonga ianao hamorona alcool de le alcool atonga ny faratsy ny torimaso de mitatra eny any ny zavadozy ary zao
ny olona anankiray rehefa mihinana zavatra be siramamy ikorontana zay ny toromasony anisan'ny zavatra anankiray ngeza be zay horesantsika zany de mba hatonga atsika tsy hinana siramamy be loatra fa ampiasaina le siramamy dia ny exercice fizika zany hoe fanatanjahantena satria rehefa manao fanatanjahantena itsika dia le muskle rehetrarehetra mitady an'le energie de io le siramamy misy manampahaizana anankiray zay ny teny an'ity teny ity ny olona zay tsy manao fanatanjahantena de tsy tokony hinana siramamy mankasitraka indrindra tompoko betsaka ny lesona ndraisitsika tao anatin'izay resadresaka ny fanaovana tamin'ny dokotera Ivra Velson izay misaotra manokana azy sika tamin'ireo torohevitra mahasoa ny zarainy amin'ny malagasy namana hitaha sy ny ankonany mandrakariva ny Andriamanitra isaorana ihany koa ny fahaliananao manaraka trano ny fandaharany AWR ny teninay dia hoe raiso ny andraikitra ahasalama sady ahela velonanao zoanitra sy rilano ny farimbona na hatotosa ny fandaharana renany fahasalamako ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 7:29 no atolotra anao hifanaovana amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra hoy ny soratra masina hoe andidi ny fitahino aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao ka hitahanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ao anao. Radio feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana faly manohy ny fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra aminao ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andrea Mitanso mitohy ny fiarahantsika mianatra mahakasika ny antony na tonga ny olana zay vokatry ny fahotana iainantsika isan'andro eto amin'ity tany ity Satana no natonga an'izany Losifera izy tany aloha fa lasa Satana izy satria nikomy tamin'Andriamanitra nivadika tamin'Andriamanitra ary tsy netiny bebaka fa niavonavona ny fony ary tsy vitan'izany fa ny ratsy izay avy aminy dia lazainy fa Andriamanitra no nahatonga an'izany amin'ity ity isika dia ahita fa mampiely ny tsy finonan'Andriamanitra mihitsy eo anivon'ny olona eto tany Satana mampiely ny tsy finonan'Andriamanitra manasanao any hamaky izay voalaza amin'ny Apokalipsy 12 ahitanao ny zavatra niseho araka ny fitantaran'ny mpaminany Jaona azy arak'izay nasehon'Andriamanitra azy no hitantaran'izany amintsika ny amin'ny vehivavy mitafy masoandro izay nenjehny dragona ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana ny eo ambanin'ny tongony ary misy satro-boninahitra kintana rombony 10 amin'ny lohany sady be voky izy ary nitsyjaza izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 amin'ny lohany ary ny rambony dia manala ny ampahatelo-ny kintana amin'ny lanitra ka manjerany reno amin'ny tany ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra mitehim-by ary ny zanany no vonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mbo velomina any 720 andro izy ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona
ary lay dragona mba amin'ny anjeliny kosa niady nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera lay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy dia nare feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahefany Kristiny satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika dia ilay mepanga azy eo anatren'Andriamanitra andro manalina ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza ary noho izany mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina ho aminy loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany androny ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy ary ilay vehivavy nomena ny elatra roany voromahery lehibe handina no any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitezana azy fehitrandro iray sy fehitrandro roa ary atsasaky ny fehitrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika hanaraka andra vehivavy mba hindaosy ny rika izy nefa ny tany namonjy andra vehivavy fa ny vavany tany ka nitelona ny rika izay navoaky ny dragona tamin'ny vavany dia teritra tamin'ilay vehivavy ny dragona henohy tsara ty faran'ity teritra tamin'ilay vehivavy ny dragona ny vehivavy dia maneho fiangonana ny dragona maneho any satana teritra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izy reto zanany sisa reto izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy ary nitsangana teo ambony fasika ny ranomasina izy azavainy eto ampianarina antsika ao anatin'ity toko ity ny momba ny elezan'ny fikomiana ny ainga avy tany an-danitra ka tonga teto tany ny fahalavon'ny Losifera dia tsy resaka tsy fito vikevitra tsotra tsy akory satana mantsy dia ampiasainy foana izay tsy fito vikevitra fotsiny io hoe misy aza miteny hoe nanao fanorona tamin'Andriamanitra ho ny Losifera ka rehefa resy fe Losifera dia nazera tsy resaka tsotra tahaka an'izany eny ny Apokalipsy 12 dia milaza amintsika fa nisy ady lehibe tany an-danitra izay ny fanaovan'ny Losifera sy ny anjeliny tamin'i Kristy sy ny anjeliny ilay dragona antsoina koa hoe menarana ela na koa hoe devoly sy satana ary lazainy eto ny toetrany fa mpiapanga ny rahalahintsika izany no entsoinany Losifera ao amin'ny Apokalipsy 12:7 sy ny 10 Mikaela kosa no entsoinan'i Kristy eo amin'ny 7 izay midika hoe mitovy amin'Andriamanitra izay ny dikany hoe Mikaela Jesosy dia mitovy amin'Andriamanitra ho anao izay milaza fa tsy mitovy amin'Andriamanitra Kristy dia izay mihitsy ange ny dikany hoe Mikaely mitovy amin'Andriamanitra izy ny sasany amin'ireo mpanazavany Baiboly izay mifototra amin'ilay hoe Mikaela arkanjely ao amin'ny Joda 7 dia mihevitra fa anjely iray ihany Mikaela ao amin'ny bokin'i Daniela nefa ny fahitana lehibe tsirairay dia miafara amin'i Kristy sy ny fanjakany mandrakizay maneho an'izany ilay vato tsy niendahan-tanana izay nianjera teo amin'ny tongotra ilay sary olona goavambe naseho tamin'ny nofy tamin'ny Nebokadnezara ary nambara tamin'i Daniela ny heviny maneho ny fanjakan'Andriamanitra io vato sy niendahan-tanana izay nampirodana ny fanjakana rehetra eto tany io ao amin'ny Daniela 2:7 sy ny 10 no ahitanao an'izay Daniela 2:7 sy ny 10 ilay vato sy niendahan-tanana dia maneho ilay zanak'olona avy tamin'ny rahony lanitra vakeo ny Daniela 7:17 manamafy an'izay Daniela 7:17 izy ilay komandin'ireo marobe sy andrina ny andrina zany voalazo amin'ny Daniela 5:9 sy ny 10 Daniela 5:9 sy ny 10 ary Mikaela andrian-dehibe no ilazana azy ao amin'ny Daniela 12:1 Mikaela andrian-dehibe ka tsy iray amin'ny anjely tsotra ny an-danitra na ny lehibe ny anjely fotsiny io fa Jesosy mihitsy ilay Andriamanitra ilay anjelin' Jehova izay voalazo amin'ny Eksodosy 3:1 ka hatramin'ny 5
Exodosy 7:1-5 sy ny asan'ny apôstôly 7:17-17 santionan'izay fa misy fitenenana mihitsy maromaro amin'ny tenin'Andriamanitra dia Jehova mihitsy no asehoan'izany ary maromaro ny filazanan'izany eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia tahaka an'izany koa Mikaela dia io person'Andriamanitra io ihany izany hoe Kristy mihitsy no Mikaela. Manome tompo maso akapobeny momba n'io fifanandrinana amin'ny tsara sy ny ratsy izay mitoy hatrahany io ny Apokalipsy 12. Zavatra 3 lehibe no maritsika tsara ao anatin'izany. Voalohany dia lazainy mazava tsara fa nanomboka tany an-danitra tamin'ny fikomian'ny Losifera sy ny ampahatelon'ny anjely tany an-danitra ny ady fanandrinany tsara sy ny ratsy izay mitoy etỳ an-tany, nanomboka tany an-danitra izany. Ny zavatra faharoa izay misongadina dia ity arak'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12 ihany. Ny afara tamin'ny fandresen'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny ady. Ary fahatelo, mbola mitoy manohitra ny vahoakan'Andriamanitra sisa amin'ny andro farany Satana na dia faresy aza. Mbola mitoy manohitra ny vahoakan'Andriamanitra sisa amin'ny andro farany Satana. Dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Apokalipsy 12:17 misy an'izay. Tsy mikitikitika an'ireo izay tsy ao anatin'izay izy, fa ireo ihany ny tena enjehiny mafy, dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ka anisan'izany venao. Raha ny saintsaina momba ny fiandohan'io fifanandrinany tsara sy ny ratsy io, ny mpanoratra kristiana anankiray antsoina hoe Ellen White dia izao ny fanazavana nomeny ao amin'ny boky Hery mifanandrina takila 13:5. Hery mifanandrina takila 13:5. Noho ny famindrapony lehibe dia nizaka ela, nozakain'Andriamanitra ela ny fanatrehany Losifera. Tsy nahetry avy hatrany hiala tamin'ny toerana ambony nisy azy Losifera raha vao nirona voalohany ho amin'ny toe-tsaina nitory tsy fahafampo, ary na dia fony izy nanomboka nampiseho fiambona diso teo anatrehany anjely mahatoky aza. Notazonina ela tany an-danitra izy, naverimberina natolotra azy ny famelan-keloka raha mety mibebaka sy milefitra izy. Fa araka ny lesona ny anarantsika dia niavonavina izy tsy nentiny bebaka tandremy fa mahavery io. Tsy fantatsika ny fotoana naretan'izany ady izany tany an-danitra. Na mafy sy naharitra tohinina azy izany, lafiny lehibe indrindra amin'ny fifanandrinana manontolo dety. Tsy naresy Satana sy ny anjeliny. Tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra. Efa resy tanteraka izy raha ho an'Andriamanitra. Fa ny fotorany ady amin'izao fotoana izao dia ny ahatonga sy ianao hiandany amin'Andriamanitra na hiandany amin'ny Satana. Nomena safidy malalaka mantsy isika, manasanao hiandany amin'Andriamanitra, ilay namorona sy namonjy anao. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.